miarabantsika rehetrarehetra indray tonga soa amin'izao tapany manaraka amin'ny fifadikanina izao. Niresakantsika tamin'ny alina ho an'izay teto mahakasika an'ireo karazana tontolo ara-panahy sy fiainam-panahy izay tsara ho fantatsika tsiraray avy. Ka anisany niresahana tamin'izay le hoe hafa ny asanao ary hafa ny natiranao. Nisy fagnoharana kely somary mampiomehy ny resahako mahakasika ny any ampitan-dranomasina hoa misy alika fa mahavita mampatory zaza, mitaiza zaza mihitsy ny asan'le alika. Dia io zany mantsainareo hoe na mahay mitaiza zaza zany alika tsy ho lasa olona mihitsy na agnanakory na agnanakory. Ary mila hainao tsara fa ny natiranao no mamaritra ny fiainanao. Ka raha manana an Jesosy ianao, mazava ho azy fa ho voafaritra izay koa ny fahombiazanao. Amen. Ka androany dia te hampianatra anao zao hoe mila miova ianao. Mila maninona indray hoe ianao? Mila miova. Satria zao le izy, raha te hanana fiainana tsara dia mila manapa-kevitra hiova. Matoa zany ny fiainanao mbola tsy tsara dia misy zavatra maromaro vitsivitsy ao mila ovanao. Fa tsy hoe ndesigna ambavaka foana anao. Ny ankamaroantsika manko miantehitra amin'izany, mba ndeso ambavaka koa pastera, mba trotroa ambavaka koa aho. Tsara be le trotroana ambavaka, fa misy fotoana ianao mila miova. Amen. Ndana manetry tena mba manaova zay nilazain'Andriamanitra taminao. Anao io fa imbetsaka tsy indray mandeha tsy indroa no efa nitenenin'Andriamanitra hoe aviavy manaova an'izao, lehilahy manaova an'ry. Ary ny fatakaranao azonao anatin'izay zavatra zay no afaka manova ny fiainanao. Alleluia. Misy andinin-tsoratra masina hovakitsika ity, zay efa fantanao ihany ty andinin-tsoratra masina ity, fa tiako mba hovakianao indray mandeha androany mba hakatsika révélation ao anatin'izay hoe tontolo ny fiovana zay. Jauna toko fahaefatra. Jauna toko fahaefatra, vakitsika moa ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no vakitsika rehetrarehetra. Jauna toko fahaefatra, ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe: ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy antsaka rano, dia hoy Jesosy taminy: meo aho hosotroiko. Fanimpianana efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy: nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroana? Nefa aho vehivavy Samaritana, fa ny jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina anie ny fantsakana. Koa avy aiza anao zahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika zay nanome anay ity fantsakana ity? Sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto. Jesosy namalika nanao taminy hoe: izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, omeo zany ny rano zany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka intsony. Hoy Jesosy taminy: andeha ary antsoy ny vadinao ka mankanesa ty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe: tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy: marina ihany izay lazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao
ilay itoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany hoy raha vehivavy taminy, tompoko hitako fa mpaminany ianao. Amen. Io le niresako atsika tamin'ny alina fa ny tegna testamenta vaovao efa tagny amin'ny asan'ny apôstôly vao nanomboka. Fa ny bokin'ny Mateo, Marka, Lioka, Jona dia mbola fiainana tao anatin'ny lalàna daholo nampiarin'ireo. Ary amin'ny mahatestamentany testamenta ho zao tamin'ny alina ho an'izay nianatra teo, manankery ny testamenta amin'ny fotoana maty le nanoratra azy. Fa raha mbola velona nanoratra testament, tsy mbola manankery ny testament anankiray. Dia jerivo tsara ny zavatra nresan'ity vehivavy ity fa hoe nahena maly mihitsy izy. Ozy hoe enao va lehibe noho Jakoba razantsika. Hitanao mbola resaka Jakoba ny resany. Satria zany no fantany. Mbola tsisy nitory filazantsara taminy. Tsisy nagnatoro anazy ny tokony ataony. Dia be da be teoria izy fa le iaingan'le izy mihitsy ny tsy nanagnany. Ary maro ny mpivavaka ohatran'izany. Teoria ny tegna betsaka. Mahay baiboly be fa ny vokatra le baiboly tsy hita aminazy. Mahay andiny tsoratra masina fa io andiny tsoratra masina hainy io tsy iainany satria tsy mbola nisy nagnazava ny sainy. Iarahantsika rehetra mahalala fa ity vehivavy ity efa nanambady indimy aony. Ary le antragnony koa fa neniny zany mbola tsy izy koa. Le hatramin'izay zany tsy vadiny fa dia niara nipetraka zareo. Tiako tenena agnatin'izany, rehefa nitokantranonao no tsy hitoeran'ny fanamasina. Mialatsiny amin'ilay frazy ilazako anazy, ivadika hôtel. Lasa toerana fisakafoanana, toerana fatoriana. Fa tsy ahitanao tegna vraie vie agnatiny ao. Tain'i Jesosy anenao. Ary ifandimby akeo daholo ny tovolahy sy ny tovavy. Zany mba mila mba ivavahanao manokana ho an'ny tokantragnonao. Mba taio Jesosy tokantragnonay ity. Ok anao fanamasina anjaka agnatin'ny tokantragno. Satria raha vao tokantragno tsy anjakan'ny fanamasina dia na soit le lehilahy manjaka eo na le vehivavy manjaka eo. Zay zany mahatonga vehivavy tia mibekobeko lehilahy io. Tsy manjaka fanamasina koa fa manjaka lohany. Zay mahatonga vehivavy lehilahy tia mibekobeko agnaty tokantragno satria tsy fanamasina ny tiany beko koa fa izy. Or nefa misy tenin'Andriamanitra mipetraka hoe anareo lehilahy tiavany vadinareo. Anareo vehivavy manekeny vadinareo. Raha tianao hitoetra ny fanamasina mila rahanao iteny. Mampalahelo mihitsy raha vanga mahita lehilahy maro indisina viavy amin'ny sangany karety. Mipetrahanao dia mipetraka. Mitsangana dia mitsangana. Mandeha arino dia mandeha. Ary tsy mety tonga saina mihitsy le olona magnano anazy na le lehilahy na le vehivavy fikaranjany no ny fiainany tokantragno. Tadidio fa ny vady izy koa tsy mahazo aja avy agnaty tokantragno tsika igny tsisy agnaja anazy avelany. Ka ho anareo lehilahy mihaino an'ity vidéo ty magnaraka n'ity toritiny ity, ajaio vadinareo raha tianareo ajainao izy avelany agny. Dia karan'izay koa ny vehivavy. Petraha amin'ny plasinao anao fa ho apetraka olo amin'ny plasiny koa io vadinao io agny avelany agny. Ny tsy fahombiazana amina fiainana zany revana tsy zavatra tonga ho azy fa matetika dia zavatra amboletsika miainga avy agnatina tokantragno. Message ho an'ny tsirairay zany dia samy mba maka ny tandrify azy. Dia raha mandinika ianao ty vehivavy ty dia tegna tsy mba nanagna fifaliana mihitsy. Zany raha mba tsy mba nanagna ny tafiainany. Jesosy teto tsy nagnometsiny anazy. Mandeha teo ary ireo karazana lehilahy marobe niaraka taminazy. Vakio baibolinao teo fa tsisy resaka fagnomezantsika mihitsy nataon'i Jesosy hoe afilambolombona makorelina anao viavy. Tsy nataon'i Jesosy an'izany izy. Fa Jesosy hoe nambaly raika koa io ara mbola tsy izy koa nambarany. Tain'ny tompo ianao. Tsy nagnometsiny anazy Jesosy tamin'ireo karazan'olona niaraka taminy. Fa ny problème n'ity vehivavy ity dia nantsaka rano tamin'ny loha rano tsy tokony antsakana satria mankeo foana izy antsaka nefa tsy nahitany solution takeo, mandeha teo foana izy. Ny zavatra teneniko anao
raha vao zavatra anankiray ataonao foana ka tsy ahitanao vokatra dia mba makakely réflexe mba hiova hoe tety foagna zavatra amin'izay ny asa nagnano an'ity zavatra ty foagna zavatra amin'izay nefa tsy nagnova ny fiainako ty zavatra ty dia mba makakely fisainana mba hiova izy mba vonina hiova tahin Jesosy ane anao asy raha egna masonao foana nanganinao tagnana igny sy raha tegna hiova marina anao zay ny problème n'ity vehivavy ty te hampatonga saina tsika zany indrindra fa ity vehivavy ty teto tegna tiany Jesosy ho tonga saina izy dia nanao hoe omeo rano aho hosotroko mba miezedy zaho Jesosy maro moa ny zavatra nilazainy hoe anao tsy jiosy za samaritana nananananana isan-karazany valiteny dia namaly Jesosy hoe raha mba fantanao ozy Jesosy raha mba hainao hoe Jehova zany nangataka taminao io satria Jesosy no manana le loharano zay tadiavin'ny olona rehetra anao manana problème tokantragno Jesosy mahay mamazy io anao manana problème arabola io Jesosy mahay mamaha arabola anao manana olana ara-pahasalamana io amin'ny Jesosy misy raha jiaby anagnany zany alleluia fa ny olan'le vehivavy te hantsaka teo amin'ilay mahazatra anazy fô maro amintsika zany te hagnano raha mahazatra tsy mivoatra mihitsy ny fiainanao raha mbola raha mahazatra anao fa ataonao sanandro même na varotra zany na fiainana andavanandro zany na fanimpona an'Andriamanitra zany ka mbola raha mahazatra anao fa ataonao tsisy raha mivoatra zany io igny fo mienikiriny io fa ny minitra anao manapa-kevitra andeha hanomboka ampitombo refy ka tapa-kevitra mihitsy ianao hagnano raha tsy dia mahazatra manomboka eo ny fiovan'ny fiainanao ataovy amen zany alleluia te hantsaka amin'ilay efa mahazatra anazy foagna izy no izy zany ny problème mateto tsy problème na rano sotro fa problème na toerana teo foana nandianana efa ampianarana antsika foana nefa fa misy toerana ane ka tsy mety aminao e misy zavatra ane ka tsy natao anao e ary maro amina lehilahy sy vehivavy zay manambady no miezaka hitroka zavatra zay tsy ho azo ny vadinomegna anazy mihitsy zay zao zavatra raiky mila enonao tsara miandry anao fiovan'ny vadinao fa itsy miova zay mandigny raha amina toerana hoe hiandry machine anao dia mbala manasy anao miandry anazy amin'ny gare d'avion amin'ny garana aeroplanina tsy mahita machine agny anao te ahita ranomasina ono ianao dia RND ndraiky na raha ianao dia mandrakaka ianao ny janona tsy possible mihitsy zany dia ho zany ray mandeha igny hoe raha te hita ny tsy fahita manao ny tsy fanao zany hoe misy zavatra zay tsy mahazatra anao mila ataonao zay vao miova fiainanao fa anao mitady fiovana nefa mbola raha jiaby fatao isan'andro fo atao tsy possible e tahiny Jesosy ianao zany izy antony mahatonga antsika io mba mifadianina io zany mahatonga antsika mba mifadianina zany mahatonga antsika ke io tsy mihinana mihitsy fa tegna hoe ndeha hivavaka niany tsy dia fatao zany tsy dia mahazatra vatagna zany fa miinsiste anao hagnano anazy mba hahita vokatra vaovao tahiny Jesosy atsika jiaby amen na betsaka amina lehilahy vehivavy no miezaka hitroka zavatra zay tsy ho azon'ny vadinomegna anazy mihitsy ho anao zay manambady mety efa tsy indray mandeha tsy indroa ianao no miandry ny vadinao agnome an'le izy fa izy tsy afaka mba agnome anao an'le izy nefa anao miandry hoe a Jesosy karakory ty ary zay no mahatonga anao tsy mety afa-po zay mahatonga olo tsy mety afa-po agnatina tokantrano satria miandry zavatra zay tsy ho azony mihitsy izy amin'ilay olona ndikan'izany le zavatra tianao ho azo tsy olona no afaka magnome anazy fa Jesosy rery ihany raha io verset biblika io no vakinao Jesosy mila miteny amin'ny Jesosy na Jesosy za zany mba karan'izao agny zany andefa sy fonao fa izy koa amin'olo
ho vignitra amin'ny olo io anao, ho tezitra amin'ny olo io anao, ho soregna amin'ny olo io anao, nefa ranao angataka séparation. Satria ny olona voafetra ihany ny zavatra azon'ny olona atao. Matetika reto zavatra anankiefatra reto no andrasantsika mivaditsika an'izay manambady. Miandry ny reto fantatsika. Zay tsy ho azo ny vadinao omegnanao mandrakizay. Mbô ino eka pastera? Voalohany amin'izany ny fanekeny anao. Vadinao io tsy maneky anao zany. Ary zay mahatonga Baiboly miforce hoe anareo vehivavy maneke. Fizanteny mibaiko an'izy igny. Zany hoe raha tsy ataontsika zany izy io, tsy agnatin'ny eritreretritsika na raiky. Ny vadinao tsy maneky anao zany. Na amin'ny côté-na lehilahy zany, na amin'ny côté-na vehivavy. Ah pasteur, izy tamin'ny alitara tao ny volagna, na mora, na misato, raha nikoragnany foana izy igny. Misy raha tsy keny mitsy. Ya. Ary rehefa amin'ny fotoana mampilamindra ka raha magneky izy io. Tsy mba voaremarqué nareo manambady ve zany? Fa rehefa misy raha tsy mifagnaragnaraka amin'ny lohany, io fa mirintogna dia. Io nefa raha tegna andrasana mpivady maro be. Be da be ny lehilahy miandry ny vehivavy haneky anazy. Be da be ny vehivavy miandry ny lehilahy mba haneky anazy. Nefa tsy hita le izy. Igny le antsoina amin'ny teny anglisy hoe acceptance. Fanekena. Io tsy maneky anao zany io e. Ary indrindra fa tokantrano tsy miorina amin'ny Jesosy. Na mba le miorina ary mbola magnadary. Mba fa mahafantapanitra zoronjorona soratra masiny fa mbola magnadary. Indrindra fa raha mbola tsy magnana an'i Jesosy. Io zavatra tsy hita mitsy io. Faharoa ny resaka sécurité. Tsy ho hitanao mivadinao mitsy zany sécurité zany. Satria ny natiora agnatina olombelona tia tegna. Zany ny olombelona tia tegna. Nenazy foana tiany. Ny vehivavy rehefa mahazo azy vola dia mimoemoe. Fa rehefa miahagna ifagnomezam-bola igny tsy mimoe zany. Ny lehilahy rehefa misy zavatra tadiaviny dia mimoemoe. Fa rehefa azo ny zavatra tadiaviny igny tsy mimoe aminao zany. Betsaka ny ohatran'izany. Fitiavan-tegna. Da iny Jesosy ianao. Dia jereo fa zazakely io na mevo ananjy ke zao ty lakile ty raha vao zazakely mbola trotrogno amenao lakile ataony ambava dia. Tsisy tany anaovana any raha tsy ambavany. Signina na fitiavan-tegna. Amezo vola izy, itsy raha iny na vola na akapa io. Amezo zaza amin'ny tagnany fa tonga dia ataony ambavany. Fitiavany tsy mitritra izy fa tsy ny tegnany. Dia mitondrany izy zanakanao igny ianao dia ndesa an-tragnon'olona ka nahita kilalao tsara tarehy an-tragnon'olona nenazy io. Ary tomagniany tsy efa mitsy. Na kaponao izy nenahe ozy. Efatra mbola kely zany efa zany daholo. Dia raha anao zany manambady dia ataova agnaty saigninao fa anambady olo tia tegna karaha anao koa anao io. Zay le izy. Jerevana hoe hoanao hoan'izay manambady marimarika an'izany. Io vadinao io matetika raha vao amin'ny côté-nazy alaise be izy. Fa raha vao amin'ny côté-nao tsy tia lala zay. Mody moemoe foana izy, mody magnano apapa foana. Papa nefa tsy agnaty lohany tsara be. Fa nenazy ho an'izay manambady mahita an'izany. Sa tsy marigny ndraiky zay ngozinare. Zay. Ho an'izay manambady mahita an'izany. Raha amin'ny côté-ny izy tegna mandeha anao izy tsy magnino. Fa raha amin'ny côté-nao io anao izy miboboka tragno io izy. Ya. Ananangy anao mivoaha dia miaraha amin'ny ravavinao na miaraha amin'ny anadanao na tsy haiko miaraka amin'iza. Zay tsisy famille vadinao mitsy. Mety mbola voateniteninao mody an-tragno. Fa ataovy misy famille araiky foana niaraka taminao tagny fa tranquille idy. Asasinao le izy. Zany tsy hoe ndesitsika andeha izigegna olona anaovana ino olo fa tiako ilentika agnaty saigninao hoe ny olombelona dia manana natiora tia tegna. Zany mahatonga ny olona maro raha vao iny fois
misy raha ilany anao zay izy vao magnantso anao. I tsy magnantso anao zany. Andavanandro hoe agnantso. Amatoa zay téléphone il en avait besoin de quelque chose. Fa amin'ny andavanandro mety tsy ataony bonjour aby no. Nanao raha gaga. Efa karanjany fiainantsika ambony tany eto. Tsy haiko raha tadidinao nisy an'le mpivady andeha hamangy ray aman-dreny. Mba niteny hono le lehilahy. Ndao tsika andeha hamangy ny mamako. Ozy le ramose zany. Ndao vangitsika mamako ozy. De lasa hono zareo nivoaka ny tragno, nandramby fiara, andeha hamangy mamany ramose. Tagnelagnelany teo amizay a, niteny ndraiky ramose hoe loatsy aty amin'ny mamako fa andeha amin'ny mamanareo loatsika. Wow, ozy le madamo, ndao tsika iverigny ny tragno fa tsy ampy vola ndesiko akato. Rehefa tamin'ny neninanjy. Azonao le izy. Fa rehefa tamin'ny nenile raiky ry zany dia ampy fo. Mba somary mijereva kely le olona akaikinao aloha hoe ohatrohatra zaly ve lareo hoe. Zay zavatra zay zany le mila hovatsika miaraka amin'ny Jesosy. Fiainan'olo marobe zany a. Neninanjy foagna zany netreretiny fa na dia efa miditra agnatina tokantragno ara. Hita zany amin'ny fiainan'olo maro. Ka raha voiny foa zany zay zavatra zay miampy tsy fisin'Andriamanitra koa. Dia imagine hoe andeha jusqu'à keza. Tahantsika ny Andriamanitra. Dia aveo a, ny zavatra anankiray tsy ho hitanao amin'ny vadinao mandrakizay ny identiténao. Le mahanao anao io tsy tiany ho hita. Izy foagna tiany ho hita. Na amin'ny côté-na lehilahy zay na amin'ny côté-na vehivavy. Izy foagna tiany ho hita amin'ny raha jiaby. Zay nge mahatonga même vehivavy andeha angataka vola aminao izy dia hoe aiza izy volako. Volany zany ny karamanao isam-bolana izy zany volany. Nisy ty volako e. Lasety anahy eo izy nefa anao ny vidin'io. Tranoko eo izy. Fa jamais izy teny hoe nintsika. Fa za ndraiky mino fa vehivavin'izy io na tsy magnano zay. Ny identiténao. Matetika zany ny zavatra hita amina mpivady mifaninana. Samby te hiseho mafoaka daholo. Samby te hiseho mafy daholo hoe zany mafy. Zany zao hoe. Tsy ho hitanao amin'ny vadinao mihitsy zany hoe dokadoka mason'olo zany. Rara, c'est rare. Ny vehivavy na ny lehilahy tia miprésenter ny vadiny amin'ny public na mba milaza le raha tsara amin'ny vadiny. Efa niteneniko anao zany fa matoa ramosenao zay niteny hoe fantako anenao hoe. Efa tsy maintsy raha hafa foagna izy afantarany anao io fa tsy dia le raha tsara, tsy le identiténao loatra. Loatra zany koa même vehivavy. Papany Serge. Tamiko anao. Dia mba magnontany zany papany Serge. Fa nagnino? Fa fantako anao. Afantarany ny papany Serge io a. Tsy raha mafoaka, tsy identité ny papany Serge. Fa raha hafahafa. Mety nisy vola banga ndraiky zay tagnaty poketriny tao dia fa anao ndraiky izy ky. Dia fa nagnino? Anao nefa haiko foagna kofa mandalo amin'ny chambre-ntsika koa e. Satria mety nalaka vola takao anao. Zany ny afantarany anao. Fa tsy anao mafoaka. Rehefa vitsy kely ny mpivady mba miteny ny ramoseny na miteny ny madamany hoe anao tegna lehilahy intelligent. C'est rare. Ary gnesina zegny agnaty tokantragno. Anao tegna vehivavina vita fianaragna mary. Mbo impiry vadinao niteny anjany taminao. On'le manambady mbo saiko manangatagna. Ameko 10,000 izy koa mba finisy. Alô bokerin'le anagniko foagna volagna. Hoe mba nisy fotoagna ao ny mpivady dia mba le mifampidokadoka. Rô. Le raha mety mba viregninao dia anao mametra. Za ndraiky dia azonao. Za ndraiky dia azonao. Efa nomba koa zany anao ke. Za ndraiky dia azonao. Tara koa règle. Za ndraiky dia azonao. Faliko hoe mbo hivolagna hoe tegna nahazo viavy mihitsy zany nahazo anao. Nahazo lehilahy. Ny identiténao tsy ho hitanao amin'olo. Fagnaratsegna ndraiky dia azonao amin'io. Fagnomezan-tsiny ndraiky dia azonao. Faratsianao ndraiky dia regninao matetika aminanjy. Anao makany tara foagna anao. Za ndraiky dia regninao. Anao efa zegny hono foagna anao.
jamais ny mpivady mba mifanosika makatra zany. Fa matetika karaha te hifagnapepopepo, karaha te hifampidefidefy madinidiniky, te hiteniteny zavatra négatif fogna matetika ho za. Ny identité, regny fantelo. Dia avy eo ny tanjona amina fiainana tsy hitanao avy amin'olo zany. Jamais olo hijoro amin'ny tanjonanao zany. Io le antsoiny teny anglisy hoe purpose. Purpose. Ka mila mahafantatra mazava anao niany fa tsisy olombelogno afaka magnomianao an'ireo teboka efatra ny tany saiko reo. Tsisy. La plupart fiatsaram-belatsifo gongny mbola voanjengy fogna dia ataoko sambatra anao mandrakizay. Voikoty izy zay. Babeky anao va bazary be zisika nkiriry. Mbola fa ivo vo nagnano wiki alo be. Alo tsy babe, anao mos bongo tongotra mo zay. Zay ny travazo alo. Za mo zay ndivon-draza alo. Manomboky miova i phrase. Sady votongonina hatramin'ny tanàna zay mihitsy mahavoanareo viavy vambalategnina reto. Votonina hatramin'ny agnaran-tanàna mihitsy. Nefa taloha tsisy viavy tsaratsara n'ilay vambalategnina. Fa rehefa nanomboka amin'izay anao mba mitady an'ilay tanjona, jamais. Tahiny Jesosy daholo antsika. Ka ho resako kely le hoe fanekeny anao takeo. Dia tahitsika tsiraikiraiky izy amin'izay mazava aminao hoe karakory moa le hoe magniky. Ny olona dia afaka miaccepter anao rehefa tsara anao. Karakory moa le tsara. Le tsara tsy hoe tsara tarehy fa rehefa magnano raha tiany. Zay ihany no accepten'olona anao. Zay mahatonga izy io tenenin Jesosy hoe mahatsara anareo kokoa ny manome noho ny mandray. Satria ny fagnomezana no agnisan'ny mampalalaka azy ny Baiboly ny alehan'ny olona. Mampalalaka. Ino moa mampalalaka izy io? Igny ihany. Igny zavatra igny irery ihany no mahatonga olo raiky agneky anao. Rehefa hitany fa tsara anao. Rehefa hitany fa manambola anao. Rehefa hitany fa nahazo titre anao. Rehefa hitany fa afaka magnampy ananjy anao amin'ny fiainana dia tsara anao zay aminazy. Zany ihany ravagna no mahatonga ny olona i-accepter anao. Rehefa amin'ny fotoana mety ny zavatra rehetra. Nahazo fiara nareo, nividy tragno vaovao, vao nahazo tokotany. Tsisy karaha zegny fa moemoe fogna izy anao volavitra. Mba notre bonheur, reka anao niny ihany. Ady vao tsikitsiky tsara anao amin'igny. Satria mety ny zavatra rehetra. Dia rehefa mahatonga ny divorce, matetiky tapitra treo le limity. Dia aloha hisaraka. Zay mahatonga divorce. Tapitra le limity, mbola ahafahany magniky. Izy hatramin'izay nagneky fogna. Ekeny fogna na dia tsy tianao ary mamany, tsy tianao papany, ekeny fogna. Izy io tsy hoe agneky anao mandrakizay, fa mba mijery izy hatramin'ny ovinanao hijanona na iova. Iregny zavatra madinidinika regny mijanona ho fako agnatina fon'olombelona, na lehilahy na vehivavy. Regny zavatra hitanao hoe teboka fahafa regny mijanona ho fako regny. Andro raiky mahafeno fako io, dia ho gaga ianao fa hivadika olon-kafa izy. Mba tsy nampoiziko papanareo eky namoaka teny karaha an'igny e. Tsy nampoiziko mamanareo eky nagnano karaha an'igny. Feno loatra izy ny tegna marina. Eo no ilantsika ny Jesosy ravana. Eo no ilantsika ny fanamasina amin'ny fiainana. Jesosy anefa dia afaka mi-accepter anao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Eny fa na dia amin'ny andro izay nanaovanao fahotana mahatsiravina indrindra aza, mbola afaka mi-accepter anao foana Jesosy. Fa olombelona possible question vola 1 million tsy tiavany anao tsony mandrakizay. Na madika ananjy zany hono ianao. Possible mety amin'ny vola 100 000 ariary. Mampijanona anazy tsy ara-dalagna aminao tsony. Possible mety vola 10,000. Namohan'ny phrase hoe na tsy ary voafitaka loatra hono izy satria ny olombelona tsy afaka mi-accepter anao. Fa Jesosy tompoko dia afaka mi-accepter anao. Eno za teo fa na dia navita fahotana farak'izay mahatsiravina indrindra azy ianao.
raha iandry ny vadinao anao ramatoa ramose iaccepte anao diso ianao fa amin'ny tsara ihany izy vao afaka miaccepte anao. Remarqueo zany agnatina tokantrano rehefa metimety zay ny raha jiaby nandeha tsara marché nandroso tsara labotiky nandeha tsara varotro tabazary mbola natanjaka tsara ianao mbola niasa ianao mbola nampidi-bola ianao miaccepte anao izy fa ataovy fotsiny hoe narary miteraka dimy nanomboka fotsiny hoe tsy miasa tsy mampidi-bola dia manomboka hoe miova anao zegny raha ibodika andragno foana zegny ataonao anao lalahy be karany manomboka lalahy be karan'io fa tsy seriko nefa io taloha dia antsy anagnoko fagnahy izy magnantso vadiny tsy raha amin'ny agnarana tsony atsy anagnoko fagnahy mampiparitaka saiko aozy ataony anjany satria misy zavatra mbola normal eo voiny fa misy raha kely fogna dia fa miova raha olombelona na dia viavategna ary nalenao vady na dia leva manoro misy raha tainy Jesosy ianao ka igny zany raha raiky mila agnadiovanao kely sainao fa ny olombelona tia tegna io olo mipetraka ankilanao izy tia tegna io tia tegna atsika jiaby reto tia tegna daholo zany amin'izay natonga Jesosy nakan'igny fagnoharagny satria fantany Jesosy fa anao olo fa tia tegna dia ndanao izy mbo tiavany namanao tahaka ny tenanao efa fantapatanao doko raha tia Jesosy koraky satria anao tia tegna mba ataovy karany koa fitiavanao ny hafa zay le izy tainy tompo anao jereva ny ny olona mivarotra na hoe ny olo miasa matetiky tsy dia ivarotra loatra ny tiany fa azo volanao fo izy miasa tsy asa i loatra ny tiany fa izy azo karamo la plupart mody dokadokafiny akeo hoe oviagna vitanao zaitra anaty 3 jours anao malaka ananjy nefa ino mbora zahoany avance fa izy mody hoe 3 jours anao malaka ananjy tsalo tonga fo mandresiny impossible tsy voazaitra akanjo i 3 jours fa malaka i tsy miasa aloha mandresiny impossible anao zany volanao fo izy teny ho azo tia tegna asinareo le izy ohatran'izany ny mpagnano asa-tagnana mandehananao amina cordonnier après midi alainao kiraronao nandeha fogna 3 jours talongnany kiraro misisiny areo vatany misisiny areo gaga anao i raha vita 4 jours igny tsy vita tia tegna tainy Jesosy tsara be mihitsy anao niany ary mila azonao fa tsika olombelogno efa zay mihitsy l'homme est ainsi misy ihany ratsy zakatsika misy tonga anao mba mandefitra ataonao sarotsita misy ihany défaut zakatsika fa misy tegna tsy zakatsika mihitsy misy tegna tsy zakatsika mihitsy Jesosy ihany no afaka miaccepte anao mba nisoragna fa keo izy ihany no afaka miaccepte mba imagineo ane ho antsika zay manambady raha fantatry vadinao daholo ny défaut-nao jiaby letranao mbola hely alefa mba taditaditso moramora mo iny daholo efa erreur efa vitanao ka igny ny tonga dia fantatry ramosenao daholo amin'antsipiriany mety mbola mpivady edinareo ohatry zay va ohatr'izany koa ny lehilahy raha fantatry madamanao daholo ny défaut-nao ohatra amin'ny jeunesse-nao tsy haiko inonao jiaby fantany daholo mety mbola magnano bradeso edinareo milalagna avao satria ny olombelona voafetra ihany ny zavatra azony ekena Jesosy nefa riavagna mahafantatra anao hainy tsara historikenao jiaby fantany toetranao toeponao ny fomba fanaonao eny hatramin'ny fomba fanao ratsinao aza fa manaiky anao foana Jesosy alleluia zany izy io riavagna
Jesosy ihany no afaka miaccepte anao. Zay no natonga an Jesosy tsy nagnometsiny mihitsy an'ity vehivavy ity satria afaka nandray azy Jesosy amin'ny maha-izy azy. Afaka nandray an'igny vehivavy igny Jesosy amin'ilay maha-izy azy. Tsy azotsika terena riavagna ny olona anaiky atsika. Fa ndana manatona an Jesosy mba nomean'ilay olona fo anaiky anao. Agny amin'ny Jesosy agny zay no mitaregna. Ndesinao kagny hatramin'ny sariny. Jesosy, ity lehilahy ty neke nagnala anahy tam-pianaragna olo. Andro ke iza Jesosy ampijaliany za tompo. Mboka sio fony zay amin'ny Jesosy anao mitaregna fa tsy aminanjy. Isakidry tragno izy montsomontsogna anao, tsy mampiovananjy montsomontsogna anao io. Matory amin'ny alana re menao lamosina izy tsy mampiovananjy lakambohonao madamo. Velontsika moa igny mampiovananjy. Omegna lamosina be. Tratranao ra tsy nampiovananjy ka lamosina ve mampiovananjy. Tompo alita ianao. Tsy azonao terena ny olona anaiky ianao. Fandana manatona an Jesosy mba gnome anazy fo manaiky anao. Tovy amen zany. Faharoa magnarakaraka koa le sécurité volagniko takeo. Maro amintsika mieritreritra rehefa nivaditsika afaka miaro atsika. Misy amin'izy ireo magnintsagnitsagna anao ambadika agny fogna ataony. Firifiry moa ny lehilahy ohatran'izany. Ataony koragna madamonazy. Vehivavy koa misy sahala amin'izany. Raha mihaona amin'ny fianakaviana izy dia za aloha kanjalahy. Ko lalahy mitondra agnarana hoe Serza. Atao faty. Nefa Serza io le olo matory aminanjy nitirahany. Nagnala ananjy tam-pianaragna. Fa ataony koragna. Ka raha sécurité tsy eo loatra hitagna ananjy. Ary jerevy tsara ny olona rehefa miady. Mpivady rehefa miady zany karaha le olo isaraka eo eo re. Tsisy raha tsy koragnana vava. Tsisy teny tsy alokon'ny vava. Tsisy fihetsiky tsy atao rehefa miady. Nefa vakeo mbola igny fo. Karaha hiandry sécurité anao mivadinao anao. Olombelogno tsy afaka manao an'izany. Jerevy moa amin'ny télé moa. Misy olo manamboninahitra. Misy garde de corps. Fa mbola azon'olo tafigny an-tragnony ao. Tsy natao ampiorooro zany fandana amafiso ny fianteherana amin'Andriamanitra. Aza miantehitra amin'olo. Vao naheno tamina vaovao zany ray mandeha nivakin'olo ny tragnonjareo dia nisitriky tambany farafara ramose. Teny zany olo eo tavela to aza misy miatsika dia nisitriky ambany farafara tag ramose. Vade manjana ny navelany te. Izy ambany kitrara tsy hita mihitsy izy. Dia imagineo zany raha anao zany mba niantehitra amin'olo karan'izany tsy raha maty foagna keo. Andriamanitra efa niteny fa tsy andao anao na hafoy anao aho izy. Tsy andao anao na hafoy anao akory. Le tsy andao anao eto resaka arabatana. Amin'ny Bible d'étude zany mihitsy resahany le hoe tsy andao anao aho. Dika le hoe tsy andao eto resaka arabatana. Da aveo izy niteny na hafoy anao. Ny hoe mahafoy indray dia resaka sentiment. Sentiment anao. Zany Andriamanitra zany afaka mirassuré ny arabatanao sy ny sentiment anao. Tsy andao anao aho izy. Le hoe tsy andao zao teo dia resaka arabatana. Na hafoy anao. Le hoe hafoy resaka sentiment. Ny olona anankiray afaka mandao fa tsy voatery mahafoy. Maheno ve anao? Zahany olombelogno. Jerevy nge olona rehefa miady ny mpivady. Karaha le raha isaraka ny any regny. Fa agnaty lohan'igny mbola mesy so izy keny any. Da soarako vafara kato. Ola vao niady dia fagnaraka vafara ndraiky. Asa raha nagnano akory. Tsy andao anao na hafoy anao. Le hoe tsy andao anao resaka rabata. Le hafoy resaka sentiment. Izay zavatra revagna matetika no tsy fantan'olo agnatina vie de couple fa miconte betsaka ny resaka sentiment agnaty vie de couple.
dikan'izany tsy normal anao raha sendraka olo efa hitanao fa hafahafa zao nefa mbola nomenao numéro anao. Vatagnanao mety tsy nandeha agny fa sentimentanao magnaraka azy. Izy izy. Ary zany agnisan'ny afantarana infidélité n'olo marobe. Afantarana infidélité n'olo marobe. Ity resaka téléphone ty. Ohatra hoe misy tovolahy nangataka numéro anazy. Mba afaka mahazo nimo anao za? Ataonao ino? Tsy fenao maro antony angatany ananjy mbola mitany ndraiky ataonao ino? Sady agnamiamigna izy amin'io. Sentiment. Ko velabelariko misimisy le izy androany. Ny olona anankiray za teo afaka mandao fa tsy tery mahafoy. Ohatra hoe lasan'ny voyage izy. Ohatra an'izao anao manambady dia lasan'ny voyage. Nandao anao izy amin'iny. Azonao? Fa tsy midika igny hoe nafoy anao tanteraka na hoe nafoy anao tanteraka. Possible ihany koa nefa ny vadinao tsy miala akaikinao. Eo fogna izy miaraka aminao eo. Nefa efa compte-ny nafoy izy. Sentiment nefa tsy aminao tsony. Misy raha karaha zegny sao dia anao tratrina surprise. Ka ny tian'Andriamanitra tenenina dia zao. Na ara-batana, na ara-petsepo dia mifikitra aminao foana izy. Na miratsy na mitsara. Zany io Andriamanitra io rehefa. Alléluia. Mifikitra aminao foana na tsara na ratsy. Fa ny vadinao possible tsy ohatran' zale. Misy ane olona rehefa voafantany marary ny vadiny dia magnatika divorce izy. Voafantany misy problème vadiny dia ozy alotsika ngamany tsy ara-dalagna tsony eriny aketo. Misy raha karaha zany amin'ny fiaina. Mety tsy te hisaraka izy. Mety tsy te handao izy. Fefa compte-ny mahafoy. Maro amintsika nefa rehefa mitady loharano agny amin'ny tsy tokony ahitana anazy. Ka mahatonga antsika miady mivady sady tsy mahay miaigna agnaty tokantrano. Ny antony dia satria ny vadinao no heverinao loharano ny zavatra rehetra. Maro olo mety ohatrizay. Za ty zao fa manambady dia veriny fa koa source ny raha jiaby. Non. Apetrao amin'Andriamanitra fiainagnanao. Fa za apetraka amin'olo. Olo mora mivadiky. Olo mora mamitaka. Olo hitanao magnano winy any, magnanonao io antoandro. Ary zay mahatonga ny Baiboly miteny amin'ny Exodus 14:14. Jehovah hiady ho anareo izy. Fa ianareo angina. Amen. Miteboka resantsika fahatelo resaka identité teo. Le mahanao anao. Identité. Mazava be fa tsy misy olombelona namorona atsika. Zay aloha zany zavatra raiky tadidio zany. Fofokaigninao tsy ampelatagnan'olombelona fa ampelatagnan'Andriamanitra. Mety maro mankala anao. Mety maro magnaratsy anao. Fa tsy reo no mamaragna fiainagnanao. Fa izy Andriamanitra nagnamboatra anao ihany. Amen. Indraindray tsika miandry ny vaditsika. Hiteny hoe mahay anao. Nefa izy tsy mety miteny an'izay. Za mokaraha makaganahy sady magnamboatra randrana izy amin'io mitaritra. Za toko mba mivoaka ivelany agny mba misy lalahy mba mivolagna anahy tsara na io. Fa na mba vadika ana. Ana tsara mba rengy nivolagna zegny. Asindra agnaty lohabe nahy. Raha agnaty lohabe ny tena ho fantatra. Fitiavan-tegna. Firofiry moa riavagna lehilahy. Rehefa misy raha ilainy dia mahay manambitamby. Todia tody anao. Dia anao mitodikotogotra. Misy ino ozy reky fantanao raha tiako koragny. Aozy vako. Amin'igny fo. Fa après i Robert migny le Robert. Tahin Jesosy ianao.
zay le izy zay le identité vitsikely olo iteny anao ro tegna zanak'Andriamanitra mary nefa zany revagna mba ilayntsika zany sa tsy mary vitsikely olo mba te hiteny anao tegna ampiasain'Andriamanitra anao madamo vitsikely ndraindray nambanare zanaka ampiangonana eby mavesitra be mivavanare iteny hay papa i ampiasain'ny tompo fa i papa komika ndraiky maro aregnesiko zegny papa i mampimoe anareo za zegny olo mampimoe fa le mba de hiteny le raha maventy raha mba tsara raha mba mahafinaritra aminao c'est rare tainy Jesosy anenao zany angena tonga le fagnoharana kely mba nivolaniko ndray mandeha teo ampitoriagna teny le paster de tsera na azo tongotra ananjy ito de takefa izy tonga de laovy ny anjera de mimoemoka raha olo mahita olo mianjera ke ary regny tsy mety adingon'olo de isaka mahita ny paster amizay le pino lindra fa le tanora takao ony de mahita tsy vatiko lolo vitsy le fianjerana ao zare tsy matinjare lolo zany ony le fianjerana grave neny papa igny grave neny paster igny nianjera de fa rano mba tsy nahefa eky paster io de nagnantso anare moa zy raha ziny zy karaha za laovy fogna ozy hitinare za tamizegny koa nozy mba nitsangany donc zany le filavoany fogna hitan'olo fa izy le mba nitsangana te tsisy nagnisy kora zay le olombelona raha vao raha hafahafa tadidin'olo fa raha tsara adingon'olo ndanangenao zao magnomeza raha olo ndana magnomeza raha olo fogna manomboka janvier de décembre ndraiky olo anao nisy erreur hely fa i raha jiaby nanomboka janvier igny adingon'olo fa le décembre ty ny tegna tadidiny ary ataony maresaka mitsy ny olona magnaratsy anao ny olona mialogna anao efa avy nahita raha tsara taminao daholo angereo fa saingy tsy hitany mitsy le mbô tsara le ratsy fogna nitany eto zao dia teagnatoro fa tsy amin'olombelona na hitanao ny identiténao vitsikely revan'olo mba hiteninao mahafinaritra mandeha nampiangonana eto ngenao amin'ny alahady de manaova tsara be pose mety ampiasaigna amin'ny ratsan-tagnana n'olo mba hiteny tsara eky pozinao nefa anao mba finiezaka mafy mitsy avy tantrano même anare sampagna araiky aby ary tsy mahita randragna anaovanamboary même olo mipetraka ankilanao akeo tsy te hiteny mitsy hoe misy raha mbô tsara aminao nefa tsika jiaby reo mba magnantegna raha karahan'izay sa tsy marigny zay mba mahafinaritra rehefa raha mba misy olo miteny mba nafinaritra kosa anao kosa zao mba miamikamy hely anao mba merci ho anao azoazo nitarafonao le izy satria ilayntsika zany or nefa zany tsy hitatsika amin'olona tsy hitatsika amin'olona misaotra rahalahy mety message zegny mozy niahagna vitsikely n'olo mba miteny anao hoe nampiasain'Andriamanitra ianao vitsikely n'olo te hiteny hoe misy zavatra tsara amin'ny fiainanao misy ara olona za mahafantatra olona maro be karan'izany ndray mandeha zay namonjy fety tary amin'ny campy io école privé campy io namonjy fety tao zay nisy cérémonie zay nivonjegna tao de miteny daholo olo jiaby magnatogna anazy zareo miara-mivavaka aminareo anjareo yawa maventy ndraiky tragnonjare io yawa izy moa nianjare sa zare magnofa azy ozy zareo toko tanao agny ny andeha nanisaign'olo am'le raha hafahafa le tianoregny amin'igny zegny iny magnofa zareo zay le tianoregny io za tamin'zare hoe tsisy raha hafa hitatsika ho za ankoatran'izegny magnino zao raha mba miteny hoe mahafinaritra eto tsara navita raha naventy zareo fa de hoe anjare moa nisy magnofa ndraindray na olo miditra andragnonao ary masaky magnontany an'izany ndray mandeva nisy olo niaraka tamina tagnaty tomobily na ampidiniko tandalana namako be izy tam'izany de hitako tamin'ny lalagna izy de nampidiriko ndao zanao ndesiko raha davy
ny lamo ty sa elara amin'ny drive foa zany mihitsy phrase nampiasainy tamin'izany ny lamo ny ty sa elara amin'ny drive foa ka izy alao zara mandrognana ho zany naroroko izy andro raika amizay zay nitrotro vo nampafantariko ananjy hitanao zany ro afaka mbo ndesin'olo afody vava tsy anao tonga amin'ny tanomboanao iasanao lao mba misaotra be misaotra fosaka matindraigna andro niany zany raha tokony nataonao fa tsy anao mba nampidirin'ny olo igny takeo nindesiny de zany mba tsara reky mandaroka vamina milailaisinareo fa ona izy ke ty moa neny lasa elara amin'ny drive foa zany mihitsy phrase nampiasainy nenina onsa zara amin'ny drive foagnaony toetsaina re zany misy olo io mahita lehilahy mahita vehivavy anankiray ino anao nga fa niteraka tsy hay hoe atao ino moa zany izy raha niteraka na tsy niteraka ny identiténao Andriamanitra rery mahafantatra azy tsy misy olona afaka nomeanao ny tena vrai identiténao zany tsy haiko raha tsaronareo fa Jesosy en personne mihitsy ndray andro mba nagnontany mpianatra anareo izy raha mba mandehandeha agny reo mba iza no filazan'olona anahy Jesosy mihitsy nametraka question nagnotanigna ry Filipo ry Matio ry Luka zay mpianatra Jesosy take mba nagnotaniny de sasany moa namaly anao lazain'olona fa Eli anao misy milazaka agny hoe Jaune mpanao batisa le reniko tarizy eo izy naraiky anao ony mpaminany lehibe de Petera raiky nanangatagnany Petera anao izy Petera le Kristy zanak'Andriamanitra vely Petera de ino phrase navaliny Jesosy azy tsy nofo aman-draha ozy Jesosy mahatonga anao milaza an'izany tsy nofo aman-draha satria ny nofo aman-draha jamais afantatra tegna identiténao zay ny nofo aman-draha tsy te hiteny ny zavatra tsara aminao zany ny nofo aman-draha tsy te hikoragna mihitsy hoe anao mahomby anao grand izy fa ny nofo aman-draha de te tena ahoana zany re tadidiko tamitsika mbola nagnamboatra tragno tary amin'ny fiangonana nendray misy olo niara nianatra amin'ny tegna nagnano tragno tako fa tsy aignatra tsy tahotra izy magnantso anao zandry ahoana lesy zany re elaha ty va izy fa tafa za zay ngo ny zandriny nefa izy miasa aminahy azonao lesy tanao zany toetsaigna zany tsy te hiteny mihitsy hoe mba magnino zao raha mba magnaja olo akory pastera marigny hoe niaraka nagnano boly marigny hoe nety niaraka nidolo saringola taloha fa ny olombelona tsy te hiteny ny tegna vrai identiténao zany même na agnatin'ny famillenao ara agnatin'ny fianakaviana vitsy am'ireo mba te hiteny anao rô tafita anao rô nazo lehilahy vantagna vitsy kely agnatina famille mba te hiteny raha karahan'izany satria tsy hain'olombelona zany ndanao anao mba mipôzy magnatao vakanjo tsara mivoaka tragno fa jamais olo te hiteny akanjonao igny tsara fa raha vao nipitina ranopotaka igny no hitan'olo mijanao gnedy madamo misy sady aifikaifiny magnanjao le raha hitany fa jamais mba hiteny tsara t-shirt anareo zao zay mbo niteny take hoe tsara t-shirt anao tsisy anao fogna mitoditody karaha magnambamboatra hely karaha magnamboatra tsisy olo mba mivolagna mihitsy hoe tsara zany ny olona tahiny Jesosy anao mino zao fa nahazo leso anao zany jiravagna tsy nofo aman-draha ozy Jesosy mahatonga anao milazan'izany fa fanahy masin'Andriamanitra vely ny olo misy fanahy masina ihany zany no afaka ilaza ny identiténao de zay mba mahatonga anahy mamporisika izy koa mba mahita raha tsara zala mba mivolagna hoe tsara tsy fahotagna zay madamo ky matetika mba volagniko zay miaraka mba tsara eko zay viavy igny raha tsara ro kale atao ratsy reko mba magnotany anao raka zahay atsika moa koa no mivavaka zegny de tsy mahazo magnanjay aozovy mahita tomobilin'olo tsara mba milay kosa zany vamima zany raha tsara ry avana
fa matetika zany nipiatsara velaty dia veriny fa fagnamasinantegna zany ny tsy mivolambolagna raha tsara rehefa tsara kosa dia tsara e pozinao ke ko tsara za mivolagna hoe tsara pozinao mety pozinao mila mianatra mitondra tegna karanjany atsikany fa tsy mahita raha tsara ke dia mody fripy sa zany fripy aony misy olo manana toetra karanjany fandana manomboka zao mba mahita mba manombo miteny rehefa zavatra hitanao fa tsara dia mba teneno hoe tsara amen tany amin'ndraiky sady misy agnararotro ndraiky zegny miviaviakato ndraiky tsara anao amilay be anao azy magnano zay ny apatsole tainy tompo ianao zay le izy revagna hafa mihitsy zany revagna ny leadership nyty vehivavy samaritana ty tegna misy zavatra tsy takatra ny saina fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy nisy zavatra marobe niova taminazy amen na Jesosy mihitsy za farany mba nagnotany hoe ataonary izovy moa zahay tsisy nahitany le tegna nagnino zao raha mba niteny anao le mpanasitrany satria efa imbeda be nge Jesosy nanasitrany magnino zao raha mba nisy niteny anao le nagnova mofo 5 sazandrano 2 namoko olo tsombo 2000 tsisy nahita nge zany nagnino zao raha mba nisy niteny anao le nanetry tena nataony John Baptiste fe anao anzegny ho anao même nampianatra anazy zany tsy mba nahita raha tsara tao amin'i Jesosy fa i John i Petera rery no niteny hoe ianao le Kristy zanak'Andriamanitra velona tsy nofo amandraha ho Jesosy zany olo misy fanamasigny fogna vao mahita zany hoe ny olo zany ko mbola nofo amandraha tsy mahita raha tsara zany tsy mahita identiténao zany fa ny olo misy fanamasigny ireo matetiky mahita fahatsaragna mahita hoavy zany ane mahatonga ny olona raha vao mifanena amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra io mideklare ny hoaviny satria le fanamasina agnatin'le mpanompon'Andriamanitra magnova n'le identitén'le olo zay zao voalohany niona tamina ray aman-dreny ara-panahy dia mbola iradavy mbola misy araiky zay koa fa tsy atoroko anao agnantsovan'olo zahay fa io ray aman-dreny ara-panahy io no niteny anao pasteur anao izy ka izy ka olo niaraka nagnano bolagna tamintegna tsy mahita tegna pasteur zay anao mahay midribble ndraiky mety mbola zinono fa nde hiteny hoe pasteur asazonao le izy zay le fiainana ka aza miandry an'izany amin'olo indrindra fa olo tsy manana an Jesosy indrindra fa olo tsy manana an'Andriamanitra tsy mahafantatra ny identiténao reo olo reo tainy tompo ianao amen na dinio tsara fa raha misy olona amintsika reo manao adosoana dia tegna mailaka mihitsy atsika ilaza hoe anao nge zao igny fadisoana igny tiadsika teneny fa olo magnano asa soa olo mba vinagnampy igny ro tsy voaresaka igny tsy voaresaka raha mba nisy olo avy koa mba nagnano raha tsara anao mba ndana mba isôra izy merci ro hoe na olo magnantso anao amin'ny telefôny misy sotra nagnantso antegna mila reconnaissant ianao ny amin'ny zavatra ataon'olona aminao amen amen ka hatramin'ny fahakelinareo anao mihaino zah io matetiky tsy mba misy te ilaza mihitsy hoe iry lehibe na iry zao hatramin'ny fahakely tagny efa nisy an'izany za sefo za zegny ho fa tsisy olo tia nosefo taditiko zay taloha magnano dôladôla amina vombarika regny le tsy fogna itsikitsegny sasatondreny hoe za chauffeur fa tsisy mba te hiteny mihitsy hoe za voyageur izy ny chauffeur zay le olona zay atsika olombelona ka metezy anao mba hahita ny vadinao amin'ny masom-panahy avy amin'Andriamanitra zany raha mila mba hitatsika dinio tsara fa le vehivavy samaritana tsy nahalalany Jesosy akory fa niveriny fa mpaminany lehibe satria nahafantatra ny tsy priam-piainany
Ny problème vehivavy matetika dia tia manome identité aingana be ny lehilahy. Malaky lalakamo maditra beloa karazany hony pivoakaly malaky be ny vehivavy manome identité lehilahy. Ka maro ny tokantragno rava satria miandry olona izy agnome anazy andreo zavatra ny tany saiko reo. Farany le resaka tanjona teo, igny amaranantsika azy tanjona. Ity tanjona ty le tsina hoe antom-pisina, purpose, antom-pisina. Tsy olo tompoko no afaka mamoaka ny antom-pisinao fa Andriamanitra irery any. Amen. Isan'ny miteraka koronta agnatin'ny tokantrano ny tsy fahafantaran'ny vehivavy na ny tsy fahafantaran'ny lehilahy ny antom-pisina. Ary nendray tsika tsy mifanaiky le antom-pisina. Le lehilahy tsy manaiky ny antom-pisina le vehivavy. Le vehivavy tsy manaiky ny antom-pisina le lehilahy. Ka mialohan'ny anambadianana ho an'izay mbola agnano zany atsoatsy dia tokony ho fantatsika mialoha ny antom-pisinao eto ambony tany. Dia mifagnazava za iro hoe antom-pisiko ramose zao, antom-pisiko madamo zao, akory hiaraka atsika, akory atrotro, ahoana hiara-dalana, ahoana hifanambady. Fa maro loatra ny olo miditra agnatina tokantrano zay tsy mahalala akory ny antom-pisiny dia mifanambady raikitra amin'izay ny koronta. Satria ty afara anao tapa-kevitra agnano dekona. Zay mety tsara mba niresahana re mitsy nanare mbola pisipa aby tsara nikoragna dekona zany. Mila mahafantatra ny antom-pisinao anao vao miditra agnaty tokantrano. Satria ny olona mahafantatra ny antom-pisiny tsy maintsy tonga ny amin'ny anjara voatendry. Dia tokony efa diskitena mialoha igny sujet igny. Hoe za zao, za io zao. Dia ahoana hiara-dalagna ve tsika ny amin'izay dia mifanohana amin'izay. Mialoha ny anambady dia tokony ho fantatsika mialoha zany. Sinon dia ho sasatry ny miovaova asa ianao. Ny asa tary, nanao an'izao tary, ary rehefa tsy mety le asa dia lasa magnamelo tegna. Ny vehivavy zao voalaza agnaty baiboly fa natao anampy ny lehilahy. Nampy koa zay viavy ozy ny sasany. Vehivavy natao anampy ny lehilahy. Mba mametraka question za amintsika aminareo vehivavy jiaby. Tegna magnampy ve anao koa sa anao mihitsy ny rôle? Satria be da be ny vehivavy tsy tia hamoaka ny identitény ramoseny. Tady indesiny amin'ny sangany, trerotreromony, teneniny mafy. Ohatra hoe andeha hiasa, lere, anao tsy andeha hiasa. Vadiny amin'io koropany, zany hoe gogna fitiamboko na bisiky mivolagna izy. Mikoapo tampoko. Maheno an'le trerotrerona. Ary misy amina vehivavy tsy mba mahay miteny mora. Anao mahay volagnako zegny sa tsy anao? Ivolagna amin'ny vadiny izy amin'io. Tsy haiko sy raha fizatra ny taiza loatra. Dia fizatra mandrahogna zaza madiniky. Tsy lehilahy jiaby madiny zay ne, za mivolagna aminareo viavy. Dia lazainao fa misy devoly amin'izay izy vakera misy mahay manamitamby ananjy ambadika. Tainy Jesosy ianao. Ya, misy zavatra mila ovana ary mila manapa-kevitra miova zay fiainanao vao miova. Zany tanisako an'izy jiaby taky regny mba andinianao kely amakafakanao hoe aiza amin'ireny teboka regny ny mila hidiranao. Ny vehivavy zany natao anampy. Ka raha sagnatria tsy fantatsika ny tanjotsika dia na le raha andeha agnampihagna be tsy fantany. Ohatra anao zao manambady olo tsy manana tanjo, tsy hainao andeha ampihanao amin'ino ary izy. Fa mila fantatra zany le tanjona. Ohatra hoe ho mpanompon'Andriamanitra le lehilahy, ampio izy amin'izay tanjona zay. Ho mpanao politika izy, ampio izy amin'izay tanjona zay. Ho mpandraraha izy, ampio izy amin'izay tanjona zay. Tsy haiko ho mpanao inona izy ndana, ampio, ampio, ampio. Alléluia.
sarotra be revagna ny manosika tomobile tsisy volant sa tsy marigny zany le fiara ony tsisy volant fa tsisy lalefa fa ny fiara misy volant ihany ny mora atosiky satria misy direction ka ny tokantragno tsisy direction tsy hay hoe alefaka iza Andriamanitra nagnome vady sahaza vady mpanampy vady tandrifa ny Adama sy Eva mba haninona mba hitandrina ny sa edeny ny vehivavy zany mpanampy sahaza amin'ino sahaza amin'le tanjona sahaza amin'le mission sahaza amin'le vision ka matetika teneniko aza manambady olo tsisy vision aza manambady olo tsisy mission zaza fogna raha azonao aminanjy zany fogna raha azo isan-taogno anao bikibo fo satria tsisy mission tsisy vision anao fikamoinagna pile pero miboiboiky tompony agnafaka anao amty fampianaragna androany ty ho faranatsika amizay ara le izy amen ao amin'Andriamanitra ihany no lalanao ny tanjony io ao ihany mivavaha Jesosy io za moa tonga ambony tany eto agnino aketo moa za ty tsy ny vadinao no magnome tanjona ho anao fa ianao mila midécouvrir manao karazana découverte fa za mandigny vadinao iteny fa na randragna anao vinamboariny ary tsy hitany na parfumnao ary tsara mba nitenenina hoe magnitry ka tanjonanao zany tsy asany loha ny fiainatsika ety an-tany tsy misy zavatra noforonina fa matetika de découverte daholo azonao tsisy raha foroninao eo zany fa découverte manomboka fantanao hoe ka ianao ika mahay mitoriteny manomboka fantanao hoe ka ianao ika mahay mivarotra manomboka fantanao hoe ainao hoe mahay an'izao découverte ny fiainagna eto ambony tany de découverte fa efa noforonin'Andriamanitra daholo raha jiaby tsisy raha foronina antsony zany amizao efa vita ny famoronana fa ny sisa ataotsika de découverte mamantatra ny atao hoe fiainana ka raha mahita pikaroko ianao tsy mamorogna igny pikaroko igny fa mamantatra zay le hoe chercheur tsy mamorogna ohatra hoe fantatra fa misy microbe tsy microbe ny foronina igny fa voafantany vo ny fantariny zay ny fiainagna eto ambony tany noho izany tsy miezaka ianao mamorona tanjona fa ndana fantary fotsiny ny tokony ataonao sy zay efa voatendry ho anao amen maro amina vehivavy ihany koa zao no tsy namantatra mialoha hoe anao hagnanjovy moa za ty betsaka le vehivavy tsy mahafantatra zany lehilahy karakory moa ndeha ho toagnana io fa rehefa hitany fa endry rehefa hitany fa nafinaritra rehefa hitany fa vadiabla de zay lasy zao de ao agnaty tokantragno amizay vao mianatra mamily mianatra mamorona tanjona ka ny mahatonga tokantragno mahantra mahatonga tokantragno feno problème foana de ireo tsy fantany reo zavatra mitondroniko vitsivitsy reo ka anao zao fa mahafantatra raha nomboka tokantragno de mila fantatrao fa ny tokantragno de sahala amina orinasa entreprise zany ny tokantragno karaha ataona entreprise io noho izany ilaigna amin'ny teny anglisy misy le hoe job ilaigna io le hoe job description profil emploi zay izy amin'ny teny français job description na hoe profil emploi ka ny atonga ny vadinao iova ndeso ambavaka izy de aveo mba jerevo ny fitondrantegnanao na lehilahy ianao na vehivavy entinao ambavaka izy de aveo mba jerevanao ny fitondrantegnanao de miezaka ianao miova tsikelikely raha tsy efa misy zavatra novanao tamin'ny fiainanao tsy afaka magnova nizaniza ianao ary tsy afaka magnova ninonninona tahiny Jesosy tsika jiaby
hiara hitsangantsika ivavaka. Inoko fa nandray lesona anao ivavakantsika. Misaotra Jesosy ny amin'izany lesona zany a, misaotra ny amin'ny androandroany, misaotra ny amin'ny fitahiana ao anay, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitahiana ara-panahy, misaotra ny amin'ny fiainana, misaotra Jesosy fa velombelona indray izay nahazo an'izany fampatsiahivana izany. Taio ary tompony tsiraray avy, mametraka ny fiainanay am-pelantagnanao zay, indrindra tompo fa ny amin'ny alahady zao a, ho tahiana manokana ny fivoriam-bavaka voalohany izay ataonay eto ambolo madinika. Ho vanginao manokana ny aria amin'ny mega eglizy amin'ny 7 ora maraina. Etseo tompo ny herinao mandritra ny fotoana rehetrarehetra izay arahanay aminao eto ziona. Mankasitraka tompo, mankatelina, manandratra avo ny anaranao zay. Fa tsara ianao ny sady mpanao tsara. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao rayo. Mankasitraka tompo, misaotra ny fahatsaranao, rakofako amin'ny ranao tompony fiainany tsiraray avy, ireo izay anatina tebiteby aia olana maro samihafa, rakofako amin'ny ranao Jesosy eo. Mankasitraka tompo, dia rainay ianao ankalazainay, omenay voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao ity tanana mahafon'ny tompo, mazoa toerana ianao. Zay ny fotoanantsika tito, manentana anao za ny alahady zao a, ho avy maro fa iresakitsika makasika ny tontolo ara-panahy zay efa nampanantenan'ny tompo atsika ho ianarantsika manomboka ny alahady maraina eto amin'ny toerana ity amin'ny nora amin'ny 7 ora mega eglizy, amin'ny rora sasany a misy fotoana eto, misy koa ny amin'ny mega eglizy. Zay ary noela anentana anao androany mba anao fanatitra ho an'Andriamanitra, raiso ny ampelantagnanao ny fanatitra ao ivavakatsika. Raha eo misaotra anao zay, mankasitraka tompony amin'ny fitiavanao anay, dia rahalaza voninahitra Jesosy dia averina eo anao fa tompo ianao, mpanjaka ianao, Andriamanitra ianao. Miantso anao a tompo androany mba ho ankasitranao manokana reny fanomezana, reny famafazana zay ataonay regny, mba ioremany fiainanay indreo, mba ny fitarianao sy fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka tonga dia mandrositsika avy any aoriana.